TANY eto Antananarivo manao izay tiany mihitsy ny KARANA. FONJABEN'I MORONDAVA, VOAFONJA fitolahy, NANAM-PIKASANA ny HITSOAKA. Fipoahana ndekaleka, diversion nataony mpitondra fanjakana io, hoy Arfidy Ramanandray be. Sabotsy 12 Janoary taona 2024 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS tonga sondrainao atao anatin'ny fampirahalam-baovao hakamalasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Naneho ny tsy fahafaliany ireo mponina ao amin'ny rue 19 akady fotsy be felatanana androany. Fantatra fa izy ireo tena nazary ny tany izay honenany amin'izao fotoana izao kanefa dia misy teratany KARANA iray aka io tany io amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay avetrany ary eo amin'ny sary sindra-tsariny Andry Rakoto Malala. Tsy manaiky ny angalany teratany KARANA iray ny tany izay efa noajariny hatramin'izay ireo mponina eto amin'ny rue 19 akady fotsy be felatanana. Ity tany ity dia manomboka tamin'ny 1984 no efa tany-panjakana. Izay navoaka ny tribunal tamin'ny 1956. Nipetraka teto zahay amin'ny taona maro dia 1984 jusqu'à 2022. Teto izay tsy nahita KARANA na nazary nanonina na misoratra amin'ny fokotany teto ary izay mariny fokotany fa zavatra misy zany. Izay manomboka teto 84 teto ny ray aman-drenay izay nodimbiasanay ary maro moa efa lasa nodimandry. Dia ireo nodimbiasanay taranaka teoriana. Teoriana nefa ny teoriana ela be amapolo taona maro misy karan'indray tonga milaza fa atompony tany. Gaga izahay hoe tamin'ny fomba ahoana nazahoan'ny tany. Ary taizy izy satria sisy 200 taty sisy resaka fandrefesa-tany, sisy affichage. Dia gaga izay hoe ahoana nazahoan'ny KARANA ny tany. Maninona ny KARANA vahiny anankiray natakalon'ny vahoaka malagasy telonjato isa. Letrezana tsy araky ny lalàna no miatra amin'ireto mponina ireto raha ny fitarainan'izy ireo hatrany. Anteny izy tamin'ny 7 Desambra izy tonga teo napahafantatra fa haka ny tany. Dia aveo iny taratasiny ihany no ny photocopie dia nasiany tapo dia naveriny tamin'ny 5 janvier. Dia niteny izy teo hoe amin'ny 15 androany dia nazoma hanalanareo izahay. Nefa izay mbola tsy nahazo taratasy hoe 48 heures hoe tiany taratasy dia afandroana entanareo 48 heures mbola sisy an'izay fa resaka verbal ny tenenina resaka ambavy. Ny superficie-ny tany ray manontolo tamin'ny panjakana 37 ara fa ny tenen'le KARANA hoe azon'io 14 dia ny morseleny anzarany roa dia misy 7 ara dia le 7 ara io zany no tena kitihiny mafy alaina. Izay novidiny tamin'le KARANA io tamin'ny 2013. Ny mahagaganay tompoko mividy tany le KARANA dia tsy mijery hoe misy olona ne efa manana trano eo hatramin'izay nefa dia mbola sahany foana ny mividy. Dia izay mahagaganay ihany koa. Izay ilay zava-misy eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2024. Manjakazaka manao izay tiany atao eto mihitsy ny KARANA sy ny teratany vahiny sasatsasany. Izy ary ny malagasy manam-pahefana mahazo tombony amin'izao alatra tany isak'izay mihetsika izao. Fa efa voasambotra somatsara ireo voafonja saika hitsoaka ny atoandro teo atao Morondava. Tsy nisy ny voatifitra raha nambarany lehiben'ny fonja hatrany ary anamafy ny fiambenana izy ireo isoroana amin'ny tranga tahaka izao. Avitra Sondrabe Manora Andriamalala. Ny atoandro teo dia rehefa nisy ny fikasana hitsoaka ny FONJABEN'I Morondava ka voafonja fitolahy no nanana ny teti-dratsy tamin'izany. Tokony ho tamin'ny 10 ora sy 27 minitra teo eo ny trangan'izany. Ity fonja ity izay misy voafonja manodidina ny 700 olona eo. Nanararoatra ny fotoana fampidirana ny sakafo izy fitolahy ka nanao ambiletra ny vavahady avy hatrany. Nisy mihitsy ny fikasia-tanana ireo mpiambina ka 4 tamin'izy ireo no naratra mafy, indrindra fa ny lehiben'ny mpiambina ary efa noentina namonjy ny toeram-pitsaboana ankehitriny. Ny 4 tamin'ireo fitolahy mikasa hitsoaka kosa voasambotra tao anatin'ny fonja ihany. Raha ny 3 hafa tafavoaka ny fonja vao voasambotra. Afy dia nanao tifidanitra ny mpiambina ny fonja ka nanamora ny fisamborana azy ireo. Izy fito zany zao dia efa felatanan'ny
administration pénitentiaire indray izy ireo kehitriny efa ao anaty fonjao izy amin'izao fotoana izao ka mety misy mieritreritra any zao hoe bako ny fonjany Morondava tsy nisy fonja vaky tompoko fa tentative-na évasion avorté zay no ilazana anazy zany fikasan-dratsy tsoka ny fonja maro mety azo ilazana moa zany dia fa ny fonja moa zany dia manana an'izay eritreritra zay foana hoe andeha andositra dia zay no azo ilazana an'izay misy mpandrarany fonja naratra satria zareo raha nanao be sisika tamin'ny baravarana dia nanoatra moa zany mazava ho azy ny mpandrarany fonja ka teo indrindra no misy vovely tamin'ny angady mpandrara satria izy iny raha tsy mita fa tsy tanteraka ilay fikasan'ny ratsin'ireo fito rahalay reo. Antony isian'ny fikasana hitsoaka toy izao ny faharatsian'ny fotodrafitrasa misy fa eo ihany koa ny abetsahan'ireo voafonja ka miteraka hevidratsy amin'ny samy voafonja ihany. Hoentitra ny fepetra raisina manoloana ny zava-misy raha ny fanazavana voaray hatrany. Fa nisy firetana indray atao amin'ny fokontany ambinany soany ranony vongo faritra Analanjorofo omaly tokony tamin'ny 1.10 alina ny asan'ny tany no efa very manoloana ny farendrean'ilay sambokely Francia 3 ka mahatonga ny loza matetika hoy ireo mponina avitra Sondrabe sy Manorandre malala hatrany. Fanroan'izao nahitana firetana ny tanàna tao Sonerany Vongo taorian'ilay lozan-dranomasina ny seho ny 20 Desambra 2024 lasa teo. Tao amin'ity toerana nitrangan'ny firetana ity ihany ny sehon'izany. Ny voalohany ny 14 Desambra 2024 nahatratra 20 ireo trano maina andritra izany ary nisy mihitsy aza ireo naratra vokatry ny voina. Ka maro tamin'ireo mponina no traboina tsy manan-kialofana ankehitriny. Raha tafakatra amin'ny 3 miliary ariary ny tomba bidin'ny entana simba nandritra izany. Hatreto raha ny vaovao voaray mikasika n'ity fahamaizana omaly ity 20 tafo ireo trano kilan'ny afo tsy misy kosa ny ainana fohy. Mbola tsy voafaritra mazava ihany koa ny avian'ny afo ka andrasana ny fanadihadiana ataon'ireo manam-pahefanana ny toerana. Matetika loatra ny fisehoan'ny loza tamin'ity faritra ity tatoato. Loza mahatsiravina trano no miseho. Mangataka ny anatanterahana fomba ao an-tanàna ny mponina satria dia mihavery ny asany taorian'ny fandevenana ireo olona 570 izay niarambona tao Sainte-Marie iny. Nanamafy ihany koa ireo tangalamena ny toerana fa mila aminona omby ny tanàna entina nalana ny ratsy indrindra ny rano izay nanariana ny sasena aminosana endrazana ireo niarambona tamin'ny sambokely rendrika ireo. Mbola maro ny faritra mitazona ny fombafomba ny hatramin'izao ka antony tsy maintsy anatanterahana izany entina ampirindrana ny fiarahamonina sy ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ny fomba izay maneho ny fiizin'ny faritra iray fa indrindra tsy hafa misaraka amin'ny mahamalagasy. Fa ireo birao mirakitra ny atoto taratasy mikasika ny firenena avokoa no ahitana fahamaizana nandritra ity fitondrana ity. Ny firenena nefa tena mandalo fotoatsatra amin'ny fomba fitantanana ankapobeny mihitsy. Mety afapana ity taona ity raha ny zava-misy rehetra no arahina avitra Sondrabe sy Manorandre malala hatrany. Mafana ny raharam-pirenena taona maromaro izay. Betsaka ny tranga MAMPAMETRA-PANONTANIANA ny rehetra mikasika indrindra ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena. Eo ny teritery atao amin'ireo mpaneho hevitra ka tonga mihitsy amin'ny fampidirana ponja ny sasany amin'izy ireo. Maro ny fitantanam-bolam-pirenena tsy fantatra mazava ny tena lalany ka nahatonga ireo mpamatsy vola nangataka ny famerenana izany. Ny mpanohitra mangataka trano mangarahara amin'ny zavatra rehetra atao. Ny ampimamba amin'ny resaka ady-tany ataon'ireo mpandrara sy mpanambola amin'ireo madinika. Eo ihany koa ny fivoahan'ireo harem-pirenena tsokosoko izay tena mahazo vahana tatoato ka nahenona anaran'olona eo amin'ny fitondrana na akaiky azy ireo. Nandritra ity fitondrana Andry Rajoelina ity no nisian'ny fotodrafitrasa-panjakana mainy sesisesy indrindra teo ny ONE na ny Birao Nasionaly momba ny tontolo iainana ny taona 2024 izay tsy nisy noraisina intsony ary mbola tsy tafarina hatramin'izao. Tsy voaela ihany koa no mainy CNRE tao Tsimbazaza. Amin'izao dia fitoerana entan'ny Bianco Automasina indray no may omaly tokony tamin'ny 2 ratoandro. Araky ny vaovao nampitaina dia olona teo amin'ny herinaratra no nahatonga ny fahamaizana. Tsy misy noraisina avokoa ireo entana noho ny firehetana. Mitovitovy avokoa ny antony nahatonga ireo loza tosaika mifandray amin'ny resaka herinaratra daholo. Lasa saina ny olom-pirenena manoloana ny trangan-javatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana
ka zary manao ny fanady adiny mampifandray ny zava-misy amin'izao fotoana sy ireo lesoka mibaribary ataon'ny fanjakana. Azo heverina fa mifampiakina avokoa ny tranga misy amin'izao fotoana izao fa tsy tonga ho azy. Fa tsy misy izay tsy mikaikaika manona ny fidangana ny vidim-bary eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao. Efa mila tsy ho zaka intsony ny vidiny ireo olon-tsotra sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Iafara amin'ny tsy fihinanam-bary intsony raha izao no mitohy. Ando miaratina Mateo Prince. Miantraika mivantana any amin'ny ady vilany isan-tokantrano ny vidangana ny vidim-bary eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Efa tena mila tsy ho zaka intsony ny vidiny izay efa manantika ny 700 ariary ny kapoaka ireo olon-tsotra sendranay. Ny fasahirana na mamely ny entana filana fototra ao an-tokantrano tsy mitsaha miakatra. Iza ohatra amin'ny sakafo ihany koa izay tena fitom-pivelomana ny voakitika. Tsy nambary intsony raha izao no mitohy ny sasany. Voatery miafy sy manena ny vary arotsaka manoloanjany. Ametraka amin'ny tokantranon'olona tsirairay mihitsy satria lasa lafo be le izy. Tsy voavidy. Ahena zao ny anay. Raha taloha izay zao mahandro 5 kapoaka lasa 3 kapoaka satria lafo be le vary. Fidiram-bola nefa tsy dia manahoana. Zao izy 700, 700. Taloha nefa vary 500, 900. Izy aloha ny akabeazan'ny olona zao tsy mazaka an'izany ary betsaka ny tsy mihinan-kanina. Ratsy zao mivary vao avy any ambanivohitra mihitsy zao zany fa ratsy be mivary amin'ilay tsisy orana. Dia io mety mampiakatra an'ilay vary koa ohatra. Tena miakatra be tratran'ny rem-pianakavy mihitsy zany mividy mivary amin'izao. Lasa midangana be mihitsy. Raha tokony handrotraka 1 kilao zao lasa 2 kapoaka. Zay zao efa mianaka dia 2 kapoaka fandrotsakay. Izy koa hanina tsy maintsy hoe hohanina. Dia 3 kapoaka sy tapany teo varinay amin'ny hariva. Amin'ny maraina moa ny anay 2 kapoaka vary maraina iny. Tena hena ray sy tapany. Fa ny vary atoandro zao ny anay 3 kapoaka. Fa tokony 3 kapoaka sy tapany foana hatramin'izay tena hena. Raha ny teny an-tsena manodidina ny 570 ariary. Efa misy hatramin'ny 570 ariary ny kapoakam-bary. Miakatra 20 hatramin'ny 20 ariary isan-kilao hatramin'ny fiandohan'ny taona ary 50 ariary isan-kapoaka. Ireo vary avy eto an-toerana no tena voakasika izany fiakaranjany. Eo ny makaolika izay tsy fahina 102 ariary ny kilao raha 27 ariary zany teo aloha. Izany hoe miakatra 20 ariary isan-kilao. Vidina 700 ariary ny kapoaka. Ny vary gasy kosa indray 570 ariary ny kapoaka. Raha mbola 720 ariary ny 1 kilao teo aloha dia lasa 770 ariary zany ankehitriny. Tsy ny vary ihany fa ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny mihitsy no tena voakasika. Miakatra 900 ny ppn ary ireo vokatra ara-tsakafo samihafa. Nahitana fiakarana 1,100 koa ny mahakasika ny fahasalamana sy ny fanafody. Hatreto tsy misy fiantraikany firy amin'ny vidim-bary eny an-tsena ny fampanantenana nataony ity fitondrana ity. Raha nilaza ny ampidina ny kilaom-bary ho 200 ariary ny kilao ny mpitondra herintaona lasa izay dia vary afarana izay mbola tsy faina 700 ariary ny kilao iteny an-tsena. Vahaolana maritra no ilain'ny vahoaka manoloana ny azy-piainana hatrehany amin'izao fotoana izao. Saingy toa odiana fanana tsy rarahina mihitsy anefa izany. Toa tsy maharotra ny mpitondra akory aza ny fahoriana iainan'ny vahoaka fa zavatra hafa tsy tera-bokatsoa no himaty-matesany. Fa vao ny fampianarana nivoaka omaly ireo tetandrom-pampianarana ho an'ny fanadina-panjakana CEPE, BEPC ary ny baccalauréat. Arao avetrany ary ny fampitinana izany entiny Ravo ZAVA-MISY sy Toky Ramarolahy. Mbola miady amin'ny aretina Covid-19 neto Madagasikara amin'izao. Arivo mahery isan-kerinandro ny tranga vaovao ary 50 mahery no maty. Ny fampianarana trano lasibatra ny fanapahan-kevitra toy ny fampietona. Nivoaka omaly anefa ny datim-panadinana ofisialy saingy mbola manantanina ny aretina Covid-19. Ny 20 jona ny fanadinam-panjakana CEPE, ny 4 hatramin'ny 7 jolay kosa ny BEPC. Ho an'ny baccalauréat ankapobeny ny alatsinainy 12 ka hatramin'ny zoma 20 jolay. Manomboka amin'io ihany koa ny baccalauréat teknôlôjika sy ny teknika ary arakasa ary mitoy ny alatsinainy 15 ka hatramin'ny alakamisy 20 jolay. Ny alatsinainy teo no nanomboka ny fisoratana anarana ary mifarana ny zoma 12 martsa 2024 amin'ny nora ariva ka any amin'ireo sapan-draharaha miandraikitra ny fanadinana baccalauréat na office du bac isaky ny université tsirairay no anatanterana izany. 5,000 ariary ho an'ny mpiadina atolotry ny sekoly ny sara-pisoratana anarana, raha 10,000 ariary ho an'ny mpiadina amin'ny soratena ary 1,000 ariary ho an'ny mpiadina teratany vahiny mianatra eto Madagasikara.
toy ny tamin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ny baccalauréat ankapobeny dia miditsy ny zara toy ny izao ny série L dia misy ny option A1 sy ny option A2 ary ny option L, ny série S dia misy ny option C, option D ary ny option S, ny série OZ dia misy ny option OZ na organisation société économie. Ho an'ny baccalauréat teknika sy arakasa kosa dia nisokatra tamin'ity taona ity ny sokajim-panadinana tourisme hôtellerie et restauration. Vaovao ny toetry ny andro indray mianoka tanteraka anatin'ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivon'ny sampana-pamantatra no mety ho toetry ny andro. Andrindray araka izany ny isin'ny orana saika manerana nosy ando miaratina Mateo Prince. Atao anaty ny ato fahavaratra tanteraka no misy ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fotoana mahabe ny rotsankorana, hoy ny teo anivon'ny sampana-pamantatra ny mety ho toetry ny andro. Miandrandra orana trany araka izany faritra rehetra, saika manerana nosy atao anatin'ny telo andro avy. Ratsaivina, nanomboka ny volana Novambra 2022 hatramin'ny volana Aprily 2022 ny vanim-potoana ny fahavaratra. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny mety fironana rivo-doza. Raha ny vinavina ny teo anivon'ny meteo, dia manodidina ny 5 eo ny rivo-doza mety eo dia eo dia eto amintsika. Raha hatramin'ny 3 amin'ireo no mety hiditra ny tanety ka ahakasika ny Madagasikara. Andrasana ny fifironana rivo-doza atao anaty ny fari-dranomasina misy antsika manomboka ny tapaky ny volana Janoary na aorian'ny 20 Janoary 2022 raha ny vinavina hatrany. No ny fiovan'ny toetrandro dia rivo-doza iray mahery vaika ihany dia mety hiteraka fahavoazana goavana raha ratsy fiomanana ka amprisiana ny rehetra hiomana dian'izao amin'ny fiatrian'izany. Nisokatra androany teny amin'ny FGKM atsimony Mamasina ny fankalazana ny fahadimy ny afo na ny sampanamena ao anatin'ny mpanazava eto Madagasikara. Manaraka izany ny hetsika anamariana izany saingy miankina amin'ny fivoaran'ny aretina. Raha vorazava-mahenina sy tokira maro lahy. Miankina tanteraka amin'ny fivoaran'ny Covid-19 eto amintsika ny fankalazana hetsika amin'ny endriny rehetra. Tsy maintsy ajaina ny fepetra ara-pahasalamana. Efa misy monim-pakiady entin'ny fikambanana mpanazava hiatrehana izany sahady mba tsy hiato ny asa atao eo anivon'ny fikambanana. Ya, mbola ao anatin'ny tena hoe valana aretina Covid-19 tsika amin'izao fotoana izao. Ary amin'ny fankalazana tamin'ny TIANY ity dia solotena ihany ny tonga androany fa nanatrika tamin'ny tambazotra maro samihafa ny mpanazava manerana Madagasikara ary ny any ampitan-dranomasina ihany koa. Misy ihany koa zany ny fandaharam-panabeazana atao mpanazava eto Madagasikara. Roa hevitra maromaro izy ireo. Raha natomboka tamin'ny resaka hoe fanentanana amin'ny fanasana tanana amin'ny savony ny hoe ady amin'ny herisetra dia amin'ny ity fotoana fankalazana ity isy ihany koa ny fanentanana momba ny Covid-19 amin'ny resaka hoe sakana na inona ny soroana nareo fepetra tokony horaisina ho an'ny vahoaka malagasy dia ny mpikambana sampanamena no anatanteraka izany. Mety misy ny hoe hetsika eny anivon'ny fiarahamonina fa misy ihany koa ny hetsika eny anivon'ireo tambajotra maro samihafa satria efa miroborobo ny fikirakirana ny teknôlôjia dia misy ihany koa izay fandaharam-panabeazana hoe surf smart izay fikirakirana ny teknôlôjia pahamendrehana dia mandray anjara ny sampanamena amin'ny fanentanana amin'ny fisorohana ny valanaretina Covid-19. Rehefa miteny moa fitondram-panjakana hoe sanatria moa misy ny fihiboana manarak'izay fepetra izay mitady vahaolana trany nefa ny fikambanana ary mikaroka izay hoe ahoana fomba anabeazana mpikambana amin'ny hetsika rehetra tokony hoatrehana indrindra amin'izao fankalazana fa 570 taona izao. Ny voalohany aloha dia efa miezaka ny fobe-pikambanana manofana amin'ny tambajotra ireo mpanabe ahafahan'izy ireo manabe ny beazina tsirairay avy. Betsika ny hetsika ho atao mandritra ny fankalazana fa 570 taona ny sampanazokany ankoatra ny fankalazana ny fijoroan'ny mpanazava eto Madagasikara. Maro ny hetsika atao mandritra nyity fankalazana fa 570 taona ity. Misy ny fitrandrahana ireo talentan'ny afo akolo talenta izay manomboka androany ka mifarana amin'ny faravolana febroary. Isy ihany koa ny atao hoe asa firotsahana na fanaovana asa soa eo anivon'ny fiarahamonina. Vaovao ny fanatanjahantena amin'saona indray ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara satria dia fantatra fa nodomandry teo amin'ny 520 taona ny Omalariva tao amin'ny hopitaly Androva i Alpona be mananjara.
Ampilalao mitazona ny toerana lohalarana ny kuizana fahiny. Atao anatin'ny CSOTMA izy ny tany hoany amin'ny taona 20 tany hoany ary efa nitondra avo ny reharehan'ny Madagasikara teo amin'ity taranja ity. Fa isan'ny nanandratany ny taletany ihany koa ny Forture Club de la Côte Ouest atao Mahajanga efa mpilalao atao anatin'ny ekipa pirenena ihany koa ny tenany. Mitondra ny anarany sy ny ralahany izay mpilalao baolina kitra kalaza ihany koa ny kianjara-be mananjara ao atapy-tanàna ny Mahajanga. Raha araka ny fantatra dia areti-po no nitarika izao fahafatesana izao raha ny loharanom-baovao eto ampelantanana. Vaovao maresaka iraisam-pirenena dia nivadika passe vaccinal ny ao Frantsa raha passe sanitaire no nampiasana teo aloha. Antony lehibe nandraisana ny fepetra ny mba andresena ny fiparitany ny valanaretina Covid-19 ao an-toerana ary iarovana ny aim-bahoaka avitra sondraibe sy Mano Randriamalala. Neken'ireo solombavam-bahoaka frantsay ny sabotsy lasa teo nitolo-dalàna mikasika ny ampiarana ny passe vaccinal ao Frantsa. Mbola mitoy ny adevitra hatramin'izao eny amin'ny loholona. Fanandraisana fepetra ny fanajanona ireo passe sanitaire ho an'ny olona izay tsy mbola nanao fanampim-baksiny araka ny tokony ho izy. Amin'izao fotoana ao Paris renivohitra Frantsa dia miverina indray fa tsy antery ny fanaovana aro-vava sy orona eny an-dalambe izay nofohanan'ny fitsarana mahefa ny an-toerana. Mahatsiaro tena tsy voaelingelina mandeha ety an-dalana rehefa tsy manao aro-vava sy orona. Tsara ilay fanapahan-kevitra fa tsy fantatra hoe haharitra firiny izany. Fa no amaivana ihany koa ny fepetra ao Pays-Bas. Ity firenena ity izay natahorana ihany koa teo amin'ny firongatry ny valanaretina Covid-19 tao Eropa. Androany no nanomboka ny sokatra ireo toeram-pivarotana sy toerana maro samihafa ka hatramin'ny 5,000 no ora voafetra fa isokafana izany any an-toerana. Raha mbola mijanona mihidy kosa ireo toeram-pisotroana maro sy ireo toerana ara-kolotsaina hatramin'ny 20 ny volana janoary avy izao. I Espaina kosa ny roso amin'ny fanaovana fatra faha-efatra amin'ny vaksiny ho an'ireo olona izay heverina tena ho marefo. Raha toa ka afaka manao fatra fahatelo kosa ireo olona mihoatra ny 12 taona raha ilainy izany. Fa fanodikodinana ny saim-bahoaka ny filazana ny fipohana ny tranga atao andekaleka ho nambaran'ny mpamakafaka politika ary fidy Ramanandrabe androany mba tsy hahafahan'ny malagasy mifantoka amin'ireo olana marobe sedrainy tena vily tamin'ny alalan'io resak'io indray aloha ny sain'ny vahoaka malagasy hoy ny fanehoan-keviny sy ny fanazavana araka izao manaraka izao teo amin'ny sary sindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Miala-pa hoy ny fitenenana na manilika andraikitra any amin'ny hafatrany rehefa tsy mahomby ny fitondran'ny Andry Rajoelina. Mafy dia mafy ary tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona tokoa matsy ny fantrana lalina iainan'ny vahoaka amin'izao fitondrana izao. Efa 20 taona tokoa izay no itondran'ny Andry Rajoelina any Madagasikara dia niteteza mita 5 taona sy nanomboka tamin'ny 2024 ka hatramin'ny androany. Tsy nitondra afa-tsy ny fahampitehana sy fahantrana ho an'ny vahoaka malagasy ny fatongavany teo ary tsy mety miaiky mihitsy fa tsy natao azy mihitsy ny mitondra any Madagasikara ka mahatonga azy hitady fomba-trany andinana ny saim-bahoaka toy ilay tany andekaleka. Zavatra sura aloha sy mifantatra dia izao na orinasa faran'izay bitika arany eto amin'ity Madagasikara ity dia manana vigile dia mampiasa caméra de surveillance fa maika fa hoe andekaleka zany kely retsika zone rouge zany andekaleka zany ane ka tsy voa izao nisy napitao ohatra hoe isy anapoky ary fantatsika tsara ny hoe impactan'izany hoe fahavoazana andekaleka zany raha ohatra zany ka hoe nisy nanapoka marina io akila fota anisany tsiny iza ny tompony andraikitra voalohany iza ny tokony niaro zany tokony hoany ane nidindihana ny adievitra fa tsy hoe andao dia mena 50 millions d'ariary zay olona mahitan'io mais non zay le problème antsika eto foana. Aloloha irehitra le izy raha ohatra zany ka tena nisy nanapoka marina io dia aloloha hipoka dia rehefa avy manipoka amin'izay le izy dia bon aloha tadavina amin'izay le olona nanao an'le fangafa hitanao an'iny olona iny mamerina le zavatra potika raha ohatra ka hoe izay marina napotika an'le izy fa izaho mahita hieritseritsako personnel zay arvidina manandray be fa tsy dia any loatra ny problème an'io tsy dia hoe nisy nanapoka loatra
le jirama fa tellement rehefa tsy mahita irika le fitonam-panjakana hoe ahoana ny adina amin'ity jirama ty de eo le mandeha lay antsoina hoe diversion tsy maintsy ahodina sain'ny olona mba tsy hifatratra any am'le hoe incapable le mpitondra fanjakana tsy aninina tsy mahavita azy reto mpitondra ireto tsy afaka miaro akory ny zavatra nampanantenana ny vahoaka reto olona ireto. Tsy vao izao ny fanjakana Andrajoel no manodina ny saim-bahoaka tahaka ireny. Raha ny fitondrana any Madagasikara aloha dia tsy hainy ary tsy mety fatany valitaona ny hitondrana any Madagasikara ny tena marary ny vahoaka malagasy. Ny irariana dia tsy ho voarebireby ny Andrajoel amin'ny vola kely sy ny fanomezana kely tsy mahavita taona intsony ny malagasy amin'ny fampelezan-kevitra manaraka fa mba atsiaro lalandava izao fangery firina lalina iainana izao. Fa afahafa tokoa ny resaka raharaha Apollo 21 hoy nambarany mpamakafaka politika iray tsy mifanaraka amin'ny tena tokony fizotran'ny raharaha ny zavan-tranga zary indalamindamina kanefa tena tranga lehibe sy goavana toy ireny no nankalazaina ny mahagagary dia toa lasa ny fandray sy miara-miasa akaiky mihitsy ny fitondrana malagasy sy ny fitondrana frantsay. Fanazavana fanambarana nataon'ny procureur général mikasika ny Apollo 21 tonga dia any ambovonana misy an'izao miflopiraniny misy an'izao nisy an'izao aveo nefany a manao fanadihadiana misy olona fasambotra aveo nefany a tsy hitanao mihitsy le hoe fandraisana fepetra ara-diplomatika filopiraniny nisy gasana mono zany a voalohany indrindra misy fiantsonina ny masovo frantsay atsony ministra ny raharambahiny tsy nisy zany misy fiantsona ny ambassadeur atsika any frantsa miverina te Madagasikara tsy nisy zany misy mbola manao an'izay hoe tena hoe aato ny fifandraisana ara-diplomatika a Madagasikara sy frantsay tsy nisy zany fa ny zavatra nisy de hoe ohatra ny taovao maika ny fanlatona akaiky dia akaiky ny fampatoky mpirofonjany famantsim-bola anaovana teleferika mampieritreritra tao ny zavarehetrarehetra zany hoe anodinana ny sain'ny vahoaka ve no isinireny fanambarana goavana sy tena hoe tena avolenta mikasika ny fiainam-pirenena sa kosa hoe anodinana ny fijerin'ny olona zay ao anatin'ny fahasairanana fa makafakana tolo zany rehetrarehetra zany a tsy milaza hoe manana ny prova na tsy manana ny prova fa famakafakana ohatra ny famakafakana rehetra ary zany tena nisan'ny mahalasa ny heritreritra eo anatriny ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa mandeha indray zany feo amin'izao fotoana izao fa ho avy tsy ho ela ny fanovanan'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tsy ireo minisitra mihitsy nefa no olana ho iatrany hiary fidy raha manandrabe fa ny filoam-pirenena mihitsy no tena olana mahatonga izao fantrana izao. Fanazavana ny zavatra nitezaina an'le minitra manao io monsieur le président tsy minisa natao hanatanteraka ny asany nisy ke minisa teto nandray fanapahan-kevitra taditsika tsara angamba ministre fahasalamana fanakaiza piao satria nieritseritra andray initiative personnelle mba eritserety ny fahampandeha ministera tsy minisa zany ke ny ilainy eto e fa minisa miteny hoe monsieur le président merci monsieur le président ka zavatra rehetrarehetra tenen'ireo minista ireo tsy ny anatanteraka ny etaheta-bahoaka fa zavatra ataon'ireo minista ireo dia tsotra fotsiny ihany. Inona ny mety azahoany merci na bravo amin'le président le république mamerina ny teny le président de république araka ny velirano tsy fantatra le velirano hoe mifandraiky amin'ny zavatra tinaky ny vahoaka sy ilain'ny vahoaka ve sa tsy mifandraiky ety ambony tany ny sahirana ny vahoaka amin'ny resaka transport sy rehetrarehetra dia atao asidina eny ambony eny tsara tsy midina eny ambony eny tsy fantatra tsy mahita tsara hoe ojotsiny ahoana marina ny tena loto sy fotako amin'ity TANANARIVO te raha misy minisa tokony hovainy dia ny minisa hoe efa hitanao zao fa hoe tsatsa amin'ny resaka fahavetavetany io ohatra io minista io zavatra ohatra zany tonga dia mila hovainy zany hoe olona tonga dia hoe vadina minisa mitondra kalaky nikoverana tany hoe ta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  ohatra zany tsy mentsika zany mila hovainy zany fitondratena anga dia manaiky ahako hoe tokony misy hanovana ministra fa raha ohatra kosa ka resaka fitantanana za miala tsiny fa tsisy tokony hamezana tsiny ireo ministra ireo satria le ho tantanana mihitsy ny tsy misy.
Amaranantsika ny vaovao dia paitoekarena iray androany no nitondra ny fomba fijeriny mikasika indrindra ny toekareny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nambarany fa miasa irana hatrany ny vahoaka malagasy ary lafin-javatra maro no mbola mila fanarenana eto Madagasikara. Anjavandray maefa sy mano randray malala. Tsy mitsamembotra ny toekareny Madagasikara nandritra izay 3 taona nitondrany ny Flora Joelina izay. Saika miasa irana hatrany ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy isan-taona. Maro ny tsy anasa, miena ny vola miditra isan-tokantrano. Ny vidim-piainana nefa tsy mitsaha miakatra ka tsy maraka intsony ny fahefa mividy. Ny inflation tsy dia tena hoe ratsy ho an'ny firenena. Raha ohatra ka maharaka ny fisondrotry ny inflation, ny fisondrotry ny pouvoir d'achat par tête. Ora nefa tsy dia izay ny zavatra nitranga teto izany tamin'ny taona 2021 fa tsy naharaka ny fisondrotry ny vidim-piainana, ny fisondrotry ny fahefa-mividy isam-batan'olona. Dia rehefa jerevana zany zay fomba fijery tsotsotra dia tonga dia mitovy amin'ny hoe mihidina ny fahefa-mividin'ny olona tsirairay. Dia normal zany raha ohatra hoe ohatrany hoe tao anaty fahasahiranana be tsika. Manampitrotraka ny fiatraika ny valanaretana Covid-19. Ny fitondram-panjakana nefa tsy manana paikady mazava entina hanarenana ny toekarena. Raha ao Madagasikara manokana somary mbola ataontsika hoe manana fahasahiranana kely tsika ao anatin'izay fidirana amin'le fomba fiasa vaovao ao anaty Covid zay, satria 3 taona zany izy zao 3 taona latsaka mbola tsy nahitana fanafody fanafana fanefitra misy vaksiny sy ny sisa ary mbola manano sarotra koa tsika na ny eo amin'ny atao hoe fomba fijery amin'ny toekarena amin'ny akapobeany arany. Zao zany tsika tokony efa mba miditra ao anatin'izay atao hoe ajustement zay, ajustement an'ilay politique générale de l'État entina mitonga an'ilay firenena ao anatin'ilay taona iray iasana. Zavatra misy sy tsapa aloha hatreto raha ny olo-pirenena no resana dia izay resaka fahefa-mividy zay, izay ny tena mahakasika ny ao ambilan'ny olo-pirenena zany. Zany hoe amin'ny akapobeany zany toekarenantsika zany amin'ity taona 2020 ity somary mbola betsaka ny ezaka atao. Nambaran'ity pahay toekarena ity hatrany fa ireo tetikasa mifanaraka amin'ny fiainam-bahoaka iny fotony ahafahana mampiakatra ny fahefa-mividin'ny tsirairay aloha no tokony himasona. Ny fandarana Global News avy hatrany no arainao aorin'izao fampirahalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny horonan-tsary iny amin'izao atotry ny MBS anao. Aorin'izay fandarana anankiroa izay dia mitondra ny lohateny hoe le dernier rempart. Ny sampana fampirahalam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny aratsinainy indray ary tompoklasy tompoko vavy veloma tompoko.